eo amin'ny fiainanao misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zany amin'ny lafiny anankiray tena tsy de ara-baiboly, tsy ara-baiboly. Hoe ny fiainam-pitiavanao, ny fiainatokantranonao tena tsy misy filaminany mihitsy mandritry ny taona maro, mandritra ny taona maro. Ekeko mety izy fotoana hoe ny ray andro mety nikorotana, herinandro mety korotana, ray volana mety korotana. Fa raha mandritry ny taona de tsy mety milamina mihitsy ny tokantranonao fa de fijangajangana, ranomaso, fijaliana, zioga, eta mavesatra. Tsy normal zany. Taky ny anambinana ny fananao ihany izy volaza baiboly de ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra no. Mety misy fotoana mpivady tsy maintsy misy olana kely, misy tsy vitivy-kevitra, fa tsy tokony hijanonao anaty problème. Zany mila takatsika ry havana malala. Zany mila takatsika ry lasena bafy malala. Ary zany mizarana amintsika ny tena sitrapon'Andriamanitra. Tsy normal le hoe ianao mivavaka be nefa tena mijaly ao anaty aretina, tena mijaly. Misy antony ao. Ary tsy tokony anaiky an'izany ianao hoe efa zao sitrapon'ny tompo hoe efa zao sina non, taky ny anambinana ny fananao de ho tahina sy ambinina amin'ny zavatra rehetra nenao. Tsy mino an'izany hoe mivavaka ianao de mahantra mandavataona, tsy mino an'izany aralasena bavy. Amanaliny re mpino hitako ny ova amin'ny fiainana. Amanaliny tao anatina trosa fahantrana, alahelo, korotana, fampotehana. Hitako any Antananarivo any zany olona maro miova amin'ny fiainany, tahina amina million, centaine de millions, amina milliard. Maro ny tahin'Andriamanitra amina milliard ao Antananarivo. Zany ny averimberiko foana amintsika zany mahatonga amin'ny pasteur tena mba mavita hoe manangana trano tsy mividy tany amina hektara, manao asan'ny tompo tsy manao asan'ny tompo ery, satria maro ny olona atao anaty fahantrana teo aloha. Fa tahin'Andriamanitra de reny olona ireny lasa piara-miasa teo ariny, mamme vola. Vao tamin'ny herinandro teo maro be mihitsy ny olona mamme miara-miasa, ny sasany mamme 30 millions, sasany mamme 40 millions, vao tamin'ny herinandro teo sasany 15 millions, sasany 10 millions. Nanao fanetana no ambony pilipitra hoe mila fiara-miasa ohatr'izao. Ka maro ny olona tahin'Andriamanitra, ka tsy mino an'izany hoe mivavaka ianao de antra mandavataona, mivavaka ianao de fa diro anovana mandavataona. Zany mahatonga ny trano fivavahana vaon'ny Oloko eto amintsika eto mavita sanatria tsy mirehare, fa manofa télé, manofa radio, manofa trano lafo be tena hoe amonjena fanan'olona. Marina ihany, misy marina ihany le tenin'ny mpanenjika reny hoe manino izy ty hoe ny fiangonana manan-karena, marina reny. Satria ny olona tonga ao anatin'ny fiangonana olona manitra, olona sahirana, olona mijaly, fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy izy de lasa tahin'Andriamanitra. Ary de maro ny fiainan'ny olona miofo. Ka miresaka momba ny atao hoe fiainam-pitiavana. Izy io azavaiko kely fa miresaka momba n'izy io manko ry havana amin'ny sabotsy ho avy izao. Mampisaraka mpivady na mampikorotana tokantrano indraindray mety tsy fahatakarana ary tsy fahalalana. Indraindray mety ho toe-tsaina mampikorotana ny tokantrano, ohatra hoe toe-tsaina tsy mahay mandeha efitra, toe-tsaina satria tena tokony ianarana zany mitondra tokantrano zany. Tokony ianarana zany, ary za moa de tsy mianatra, tsy reraka mampianatra an'izany isaky mitory-teny za de mampianatra foana ho inona ny tokony ho toetra ananam-pivady, ananan'ny vehivavy, ananan'ny lehilahy, atonga ny tokantrano ilamina. Fa faly milaza aminareo fa ekeko atao amin'ny trano fivavahana vaon'ny Oloko mety hoe misy olona ray na roa mikorotana tokantrano, fa presque aloha eny akamarony toka 98% ireo zay mikorotana tokantrano na 97% ireo zay mikorotana tokantrano milamina. Ohatra tsy de tena misy an'izany misarabady zany na manao divorce zany atao amintsika, satria misy fitezarana ara-panahy.
izay tena tao ary anisany mety mampisaraka mpivady tsy voatery ho devoly tsy voatery ho famosavina mampikorotana tokantranonao tsy voatery herymaizina fa ny tsy fahafantaranao ny tokony atao. Inona ny tokony atao rehefa miresaka mivadiko, rehefa misy problème ohatr'izao ahoana ny tokony fampiresana mivady, rehefa tezitra ny vadiko dia inona ny réaction tokony ataoko, rehefa faly mivadiko inona ny tokony ataoko, rehefa manao zavatra tsy mety ny vadiko ahoana ny fomba hitenenako azy, ary rehefa mba mety ny ataony ahoana ny hitenenako azy, ahoana ny fifandraisanay roa, ahoana ny fomba fifampiresahanay. Satria misy mpivady tompoko tonga dia mifampikitakita vao mifampiresaka, tsy mahay mifanaja vao mifampiresaka. Misy mpivady vao mifampiresaka vao miresa-bola, vao resaka vola ny resahana tonga dia tsy maintsy miady vao resaka vola. Dia zany misy zavatra ianarana fa tsy voatery ho devoly akory zany. Fa ndraindray tsy fahalalanao any hoe ahoana ny fomba fifampiresako amin'ny vadiko, ahoana ny fomba fangatahako ny vola any amin'ny vadiko. Zany nge misy vehivavy ndraindray misarabady mikorotana tokantrano, tsy voatery misy mamosavy ny tokantranonao, fa tsy hainao ny maka vola any amin'ny vadinao. Ndraindray tonga dia tena ohatrany hoe ianao ny mpanjaka kely ao anaty tanàna Elisabeth II, tonga dia tsy manaiky fa aizany dia korotana ny tokantranonareo. Ndraindray tsy voatery ho devoly mahatonga anareo misaraka, ary zany ianarana ny anaty toroteny. Izany no ilaina fampianarana ahafahanao miatrika zavatra ohatr' zany. Zany ilana tenin'Andriamanitra. Fa na izany na tsy zany dia misy foana koa nefa ny asana devoly, misy ny famosaviana. Ary eto dia tena te hiresaka amin'ireny le hoe lehilahy na vehivavy ohatra nefa niaraka taman'olona teo aloha. Nisy fotoana ianao ohatra efa niarakaraka taman'olona teo aloha ary nanovan'olona vava, na lehilahy ianao zany na vehivavy nanovan'le ex anao izy ny fitenin'ny tanora amin'izao fotoana zao ex, le olona niaraka taminao taloha reny. Ianao ny ray lehilahy ianao raha azo vady, vehivavy ianao raha atsangana tokantrano, ho hitatsika ao. Dia inona no zavatra mitranga amin'ireny asana famosaviana ireny? Misy fotoana efa nazavaiko teto omaly hoe le vehivavy misy fotoana tena hoe tratran'le fanamanam-bady, dia tsy te hiaraka amin'ny vadiny, dia te hisaraka amin'ny vadiny, dia leo an'le vadiny dia tsy te hijanona amina lehilahy vetivety. Fisehoany reny. Fa misy anankiray fisehoany koa ty marary be any amin'ny lalan-jaza sy any amin'ny tranon-jaza any. Marary tena hoe mangirifiry tena ianao marary. Sanatria azafady miresaka ny zavatra zany fa mpanompon'Andriamanitra ny tena manao azafady. Rehefa avy manao firaisany ianao amin'ny vadinao dia eninao misy zavatra mangirifiry any anatinao any, mijaly mijafajafany anaty tranon-jaza, anaty lalan-jaza. Dia tsy fantatra hoe avy amin'inona mandeha dokotera nareo, tsy hita hoe inona mandeha ino izy ty manatona professeur mpitsabo ninona, tsy hita hoe makaiza. Tena asana devoly reny raha lasanambavy, herimaiziny reny ary famosaviana ireny. Ary izy io mety avy amin'le hoe olona niaraka tamin'le vadinao taloha, niaraka tamin'le lehilahy teo aloha, dia namisavy an'io rangahy io ary nandefa zavatra tamin'io lehilahy io, any ka zay vehivavy miaraka amin'io lehilahy io dia tratra n'io aretina io, dia misy zavatra mangirifiry. Dia indraindray izy io tsy mangirifiry fa mangididy, tena mangididy. Tsy hitanao hoe atao ahoana, atao eko tsy hita. Ary be da be ny vehivavy tratrana zavatra ohatr' zany hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibony, misy zavatra mandehandeha dia mifindra ato, dia indraindray izy io makato, dia indraindray izy io dia tena marary mandeha, dia ohatrany hoe rivotra dia amin'ny tranon-jaza ao, dia io tsy mampiteraka, tsy averiny hiteraka zany ianao. Dia na inona fanafody hoaninao, ninona dokotera nisy fitsaboana ataonao dia ao io, dia mandehandeha ao io zavatra io. Dia imbedabe moa mivavaka vehivavy ohatr' zany, imbedabe tsika manao délivrance ohatr' zany.
de misy fotoana io zavatra io de ato izy de délivrenao de misindra atondray délivrenao de misindra atsindray délivrenao de misindra atsindray de mahafinaritra moa fa rehefa mitoy foana le délivrance lasa le devolony farany lasa reny fanaratsy reny farany fa misy famosaviana tsy voatery ny vadinao no mamosavy anao fa le olona niaraka tamin'le vadinao tany aloha na le rafo vavinao no mandefa zavatra satria rafo vavinao io mba te haka amin'ny vadinao te angalatra ny vadinao de alefany ato amin'ny vadinao ato satria vadinao mijangajanga ny vadinao miaraka amin'ny olona de ianao no mitondra ny ziogany ianao mitondra ny vokany ary zany ingena tonga ny baiboly ary ny teny hoe aza misara-pandrinina reo mivady akoatra ny fijangajangana ihany raha hitanao tena mijangajanga ny vadinao de afaka misara-pandrina aminy ianao ary raha tsapanao tena misy aretina ao anatinao ka aretina vokatsy le fijangajangana ny vadinao afaka misara-pandrina aminy satria possible tsy sanatria tsy resaka angatra ihany na reny hoe tetina sida ihany no mifindraonao fa fanaratsy anapotika anao sy amsavy anao ary andrava amin'ny fiainanao zany rehetrarehetra andriavana mila takatsika zany misy ny asana devoly misy ny herymaizina de io le zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibonao zavatra maneoko de mafinaritra aloha zany foana zany ry havana raha miteny eto zay ary raha mitona anao manao délivrance de tsy ndriky foana hoe aza heritseretina hoe ngamba tsy ampy olona ao amin'ny vaon'ny oloko mahatonga amin'ny vaon'ny oloko mitona olona esory zany toetsainy zany iza tompoko de mandalo eto amin'ity faritra misy tsika ty eto amin'ny faritany eto androa am'izao fotoana zao ao anatin'ny ray volana sy tapany 2 volana eo am'janony eto vita amin'ny mission keto de mifindra toerana fandray fa nanirahan'Andriamanitra anay eto tsy amory olona fa anafaka olona anampy anao ary tsy aka ny volanao fa tsy ndriky foana tsy aka ny fafolo-karenanao ny anirahany tompo anao na aka ny fanatitrao na angorona ny arena hafa reny le mpanao azy ny zososos tiktak do reny hoe tongava rehefa misy consultation 10 alina efatralina zososo de iantsoantso anao eny izy de aka ny volanao sy ny ananao hafa reny tsika tsy manao an'izany na tsy manam-bola renao tongava fa ampinay tosika erinetiny ambavaka fa zany nanirahan'Andriamanitra anay anafaka anao anapaka ny ozina eo fiainanao anafaka anao amin'ny asana devoly sy famosaviana fa possible zavatra ohatrany de zany no mahatonga ny vehivavy lasa sanatria tsy te manao firaisana tsony amin'ny vadiny ary rehefa ianao moa zany tsy te hiaraka amin'ny vadinao de ohatrany mamialalana ny vadinao andao hisaraka de iny ny vadinao lasa misaraka automatique ka hitady excuse ara hitady motif ara ataonao hoe zao ny sara anaika maika fa ianao ny teny hoe za tsy te anao firaisana aminao tsony vao maika anazo eny izy ary zay mitiny ny devoly anakorotana ny tokantranao nampotehana ny tokantranao ary io reny olona manakatao reny sy olona manamanam-bola ny tena tratry ny problème io reo mpivady manamanakarena ka hitanao hoe mijangajanga mivadinao ny ambadika any de mapita fanahy le vehivavy miaraka amin'ny any zany mapita fanahy satria hitany hoe manamanakatao mivadinao manamanakarena de tiano tazoniny de ataony mihitsy le fanahy ampitaina any aminao any ampitaina any aminao any de manomboka mijaly ianao marary ianao manaitaina ianao manofo ratsy ianao ampijaliany devoly ianao de lasa tsy ny vadinao tsony no mitaky fisarahana fa ianao no mitady fisarahana ary mbola very koa ny fanzava-doza amin'io de ianao fandrian'ny satana hoe andana manantona mpitaiza olona andana manantona omby asa andana manantona re arakaraky ny andehananao any amina mpanahody ratsy tompoko no vo maiky misy fanahy mamatotra anao misimisy kokoa ary zany ny ampitandremana tsy misy hery manafaka anao raha tsy Andriamanitra rery ihany Jesosy rery ihany ao amin'ny Jesosy rery ihany ary mba ny expérience hitanay zany ane mbo zarainay aminao zay raha miteny eto ary raha mitory teny eto tsy mitory baiboly fotsiny de miresadresaka mampiresaka anao eto fa olona manjato ny amina rivony mbola veriko foana ny vavahanay delivrenay amanalany hitanay zany any an-tanina rivo fa hitanay zany olona afaka vehivavy afaka vehivavy sitrany miova amin'ny fiainany
tapaka ny oziny milamina ny tokantrano ravany devoly fisara-panambadiana fa be da be ny efa tena hoe eo amoron'ny antsana emorotevana ny fanambadiany fa miverina am'loniny miverina am'loniny ary mahafinaritra ny mahita fa be da be am'ireny
Andriamanitra anao. Ny tompony hitantsika rehefa ho avy ianao de tongava fa anampitosika anao zay mino zay fa anafaka anao Jesosy. Sabotsy ho avy izao 11 février 11 février eto ny tenako hiaraka amitsika eto Tamatavy niaraka amitsika eto